miarabantsika indray ary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambarao eto amin'ny onjapeo amin'ny alliance 92 ity amin'izao larobia atoandro izao manambahiny ny fandarana toy ny mahazatra amin'n'tianio ity ny anivon'ny toko maitso atsy sy ny Madagasikara no vaintsika amin'ny alalan'ny bureau nationaly ratafika jivona fa mpikambana mpanatanteraka anivon'ny global green tenany io ihany koa nefa na filoalefitra azy amin'ny toko maitso eo anivon'ny tanora zany aty amin'ny continent be any Afrika efa nisahany zany filoalefitry ny tanora eo anivon'ny toko maitso ihany koa izy taty amin'ny ranomasimbe indiana miarabanao ny fandarana ambarao ratafika misaotra anao makasitaka namaly ny fanasana miarahaba ny fandaharana ary miarahaba ny malagasy rehetra miarahaba ihany koa ny maitso rehetra amin'ity andro ny alarobia ity anmboantsika ny resadresaka ratafika ny makasika ny toko maitso aiza ho aiza ny toko maitso amin'izao fotoana izao ny fisandrahany manerana ny nosy efa marakotra ny faritra maro ve ny toko maitso ia ny antoko maitso dia misandrahaka dia misandrahaka tokoa ary mbola mitoy zany fisandrahany zany ny antoko maitso dia mariako tokoa fa mahasahana ny distrika 720 mahasahana ny commune rehetra manerana ny Madagasikara ary mahasahana ny fokotany rehetra manerana ny Madagasikara satria hatrany amin'ny nametrahana ny antoko dia efa niasa mafy dia mafy tokoa satria ny rahantsika nahita nandray anjara ny antoko maitso tamin'ny fifidianana rehetra farany nisy teto amin'ny firenena hatrany amin'ny faratapiny amin'ny filoham-pirenena nandalo ny député sy ny ben'ny tanàna dia tsy afaka niatrika an'izany zay raha tsy nahavitandroka ny antoko maitso dia efa tafapetraka hatrany ampiandohana ary mbola mitoy miasa dia zay no lazaiko hoe mbola misandrahaka satria fa marobe ny asany tanterahana anohizana an'izay hoe mampisandrahaka ny antoko izay ankehitriny misy moa ny asa zay atao hoe asa mangina misy ihany koa nefa ny asa reny hitantsika maso miseho lava matetika ireny makasika an'izay hoe atoko maitso zay mba tsy hivina foy ampiaino antsika hoe tatakiny ao na ny foto-kevy-dehibe an'izany atoko maitso asan'ny Madagasikara ia ny antoko maitso moa amin'ny maitso azy dia mifototra amin'ny resaka tontolo iainana ny antoko maitso dia mpikambana feno ao amin'ilay atao hoe global green na vert mondiaux maitso maneran-tany fianakaviam-be iray izy io misy firenena maro mpikambanao ary tsy afaka miditra mpikambana ao anatin'izany ianao raha tsy efa mahazo fankatoavana zany global green zany mpikambana feno ny antoko maitso ao nanomboka tamin'ny tsanganany tamin'ny taona 2024 ny fototra iraisana moa zany amin'ny fianakaviam-be ny maitso dia zay hoe mifototra amin'ny resaka tontolo iainana izay dia manaraka an'izay ny maitso manana ny foto-kevitra iraisana ny global greens tontolo iainana ny resahana ny olona moa vahoaina tontolo iainana dia mpamboly azo fa tsy azo ihany ny atao hoe tontolo iainana ny abakabaka ny rivotra ny rano fa ny tena ivony ny ady hevitra ao anatin'ny antoko maitso dia ny olombelona zay anivon'izay tontolo iainana zay zany iraisan'ny maitso rehetra fa io ndray amin'ny firenena koa mbola samy manana ny mampiavaka azy madinidinika isaky ny firenena dia ny antsika eto Madagasikara hafa ary natonga antsika nametraka koa an'izay hoe ataoko hoe idéologie sady foto-kevitra zay hoe tany aina tany rano tontolo iainana ireo zany tena foto-kevitra ijoroan'ny maitso malagasy ao anatin'izay target zay dia ny maitso dia antoko mijoro ara-dalàna manana ny filopitarika Andriamatoa Alexandre Georget manana ny membre ny bureau politika nationaly manana ny membre rehetra eo anivon'ny distrika ny faritra ny commune ary hatrany amin'ny fokotany misy birao ara-dalàna ny foto-kevitra sy ny fomba fiasan'ny maitso dia misy ataoko hoe andry joroan'ny maitso maromaro ao anatin'izay moa le hoe fahendrena mifototra amin'ny tontolo iainana le hoe sagesse écologique manao zay le hoe écologie politika mifototra amin'ny écologie maitso dia manaja ny zon'olombelona ary tsy manao herisetra maitso zany tsy mandeha mikorontana na midina an-dalambe raha misy faneho-kevitra tiana atao fa mandeha ampilaminana ary manaja tanteraka an'izay fototra maha olona izay dia ny maitso ihany koa dia mankatony atao hoe laïcité de l'État tsy manafangaro ny resaka politika amin'ny resaka finoana ny maitso rehefa mitondra dia tsy manafangaro ny resa-pinoana sy fivavahana sy ny fiangonana amin'ny fitantanana ny firenena ohatrohatr'izay nga raha azavaiko amin'ny ambangovangony fa idirako lalindalina kely le napetraka ao teo ny amin'ny hoe zon'olombelona sy ny mahaolona sy ny sisa inona ny tena karazany hoe vinana fandaranasanareo makasika an'izay hoe mahaolona zay satria raha hiaro ny tontolo iainana antsika hiaro ny rehetrarehetra io raha tsy lay olona mihitsy aloha no jerena voalohany
azo lazainy hoe zava-poana ihany zany rehetrarehetra zany satria io ny velomany le atialy io ny velomany nisy anao ka tsy tokony ho izy veloha ny jerena voalohany zay vo le hoe zava-boary sy ny tontolo iaina sisa zay foana no fitenitsika matetika marina mihitsy vao miteny aloha satria arahantsika mahita ankehitriny indrindrandrindra ny eto Madagasikara dia ny olona zao ny tena latsaka katerena tena le olombelona mihitsy kanefa ny miantoka n'izay maha olona zay a dia le tontolo manodidina azy tsy misy zay maha olona azy raha ohatra ka tsy manana ny aniko hoanina izy tsy misy maha olona azy raha tsy manana trano hitoerana izy ary amin'ny malagasy manana n'izay fotom-pisainana zay hoe ny tany no fototra hijoroany malagasy tsy misy maha malagasy ianao a raha tsy manana tany tsy afaka hiteny ianao eto amin'ny tanyndrazako a dia mba hahafahana miantoka an'izay ataoko hoe maha olona rehetrarehetra zay raha tena te hitsinjo an'le olombelona mihitsy isika dia zay singa rehetrarehetra afaka miantoka an'izay fiainany maha olombelona azy no atao zay no ny safidianana an'le izy eo manko no somary anazavana ombenombeny hoe amboly azy hoe avoky sa sokatra ve avoky misy manao an'izay nisy fotoana hoe ny olona raha tsy vokiko ny didro no arovana fa ireo zavatra rehetrarehetra reo a ny afarahany zay rehetra zay dia any amin'le maha olona ireo no miantoka atsika ataoko hoe raha misy olona anankiray ary ndao omentsika vola be izy ahafahany mividy sakafo sy ny rehetrarehetra fa le sakafo avy any amin'le tontolo misy azy tsisy ny rivotra iainany a maloto mampanao an'le kasibosy izy tsika zay malaza amin'izao a maloto be ny hafanana iainany sanatria agnany tsisy ho tonga eto Madagasikara reny ohatry ny any amin'ny firenena hafa le hoe canicule le mafana be reny fa tsisy dika ny vola be omenanao ary tsy afaka hiantoka an'izay hoe fiadananao anatinao zay le izy fa ny tena miantoka an'izay ary ny maintsy moa manana an'izay fomba fijery zay le hoe maharitra ary mijery lavitra dia ny antoka an'izay ataoko hoe fiadanana sy fahasambarana ary fampandrosoana maharitra zay a dia tsy misy afa-tsy ny fijerena kaika n'le tontolo fa rehefa mirindra ny tontolo iainana mirindra ho azy ny fiainan'ny olombelona mirindra izay maha olona zay fa na ny fahasalamana fotsiny zavatra iainantsika zao ny mialatsino fa dia resa be le izy tsy ho taritiko lava sady mamenatra fa avy amin'ny tsy fanjarin'ny tontolo iainana sy ny tsy fandraisana ndraikitra momba ny tontolo iainana ne ny loto loto izay miantoka n'le aretina tsy ho tononiko tsony angamba raha mahafantatra ka natsidika to ihany le hoe toetrandro sy ny sisa Madagasikara nisan'ireo firenena tena tsy afabela amin'ilay fivoan'ny toetrandro inona ny karazan'ny fandarana asy navinanareo anatin'izay a raha zava-misy farany teo zao tena niaina ahitany goavantsika avy eo tonga dia tondra-drano na ny famadika an'izay moa zany ny zava-misy ary mbola mampanazy raha izao toetrandro sy zavatra iainantsika zao manana vina tataky ny ahoana ny niovon'ny maitso asan'ny Madagasikara ny maitso asan'ny Madagasikara iny tena iaraha mahita tsy hoe Madagasikara tsy afa-miala amin'izay fa ny planeta mihitsy ny maitso zany a rehefa mijery dia tsy mijery mivelatra be zany hoe manana ny vision anay global fa ny asa ataonay a dia local eo amin'le toerana misy ka izay rehefa mijery tsy Madagasikara rery ny jerenay fa na izany efa zahay tsy afaka isika moa zany tsy afaka miala amin'ny Madagasikara manana fomba fijery a amin'izay hoe mahasana ny planeta avy hatrany zany nijerena fa tsy ilay ataoko hoe tsika ary tsy continente akory fa singa ray anatina continente misy fomba fijery iraisan'ny maitso rehetra arana hititsika nisy andreny hoe kopy zao 21 sy ny tariny reny a Rio zao reny aloha ampanetretena fa hevitra avy amin'ny maitso eran-tany dia ao anatin'izay misy hoe inona no ady ataontsika ampidinana n'io hafanana io a midina zao degré inona ny ataontsika mba tsy hampiakatra be ny avon'ny ranomasina inona no ataontsika mba tsy hahasimba loatra ny tontolo iainana tsy hahatonga n'io fiovaovan'ny toetrandro io ary marina mihitsy le teninao teo satria na tamin'ny herintaontsika dia efa natsinjo hoe mafimafy kokoa ny fiatraikan'ny zay fiovaovan'ny toetrandro zay a amin'ity taon'ity ho mafimafy kokoa indray raha tsy mitandrina ny fiatraikan'io eto Madagasikara le hoe memafana ny planeta dia izay rehetrarehetra zay efa misy paikady a zay atsika manokana eto Madagasikara efa hoentin'ny maitso a ary efa ny fampizarana koa amin'ireo sehatra maro zay misehatra amin'izany tontolo iainan'izany fa misy ihany koa efa fandaharana asa ary efa nisy asa natao a zay iraisan'ny maitso rehetra eran-tany a misy moa iraisana ihany amin'ny gouvernemanta amina firenena maromaro dia efa misy mandeha izy amin'izao fotoana fa mafimafy io ary io tsy andraikitry ny maitso rehetra fa tena andraikitry ny mpiarabelona andraikitry ny olom-pirenena rehetra fa hifampizarana foana satria firenena iarahana firenena ombonana no misy atsika velantsika eo ny mahakasika an'iny ary fa hivadika eo amin'ny resaka politika amin'izay tsika raha tsy misy ny fivavahana hiatrika fifidianana filoha-pirenentsika amin'ny taona ho avy
anisan'ny miteraka resabe am'izao fotoana zao ny resaka lalam-pifidianana ny hevitry ny atoko maitso asan'ny Madagasikara mahakasika azy io. Tena mampisy resabe tokoa izy io ary ho an'ny antoko maitso dia zay moa tsy de mpitarika hoe resabe de resabe fa ny anay indray de mitondra koa zay ny fanamariana mitondra ny fanitsiana mijery izay fomba anatsarana foana satria tsy isy angambaka hikatsaka hoe zavatra tsy mety na apikorotana satria isika rehetra ihany mizaka ny vokany. Ho an'ny maitso dia ny fifanarahana politika akôry politika ihany no vahaolana amin'io de mila apetraka mazava tsara mangarahara zay fanovana tiana apetraka ao mba hahatonga ny candidat rehetrarehetra anana ny zo mitovy sy zany hoe anana ny chance mitovy amin'ny fiatrehana n'izany fifidianana izany. Anisan'izany ohatra hoe mba tokony jerena akaiky ny resaka momba ny hoe fampiasana ny fitaovam-panjakana les prérogatives de puissance publique ozy izy ny fitenenana vahiny inona ny fepetra raisina amin'io tokony ho apetraka ohatra ray zay lazaiko zay tokony ho mazava tsara ary tokony ho ampiarana averiko tsara tsindrina tokony ho ampiarana ary araha maso akaiky satria hatramin'izay tsika ne misy le lalàna mifehany io fa misy mandika an'izany de ho ampiarana ny lalàna ono izy ono fa niandry ianao aiza le izy jerena le olona nitondra automobile misy plaque menamena nanao zara t-shirt atery fa iny izy mbola lasa ihany mahazo toerana ambonimbony rehefa lany ny olona nitohanany fa ireny olo reny aiza ny fepetra. Anisan'izany koa tokony jerena ohatra ny momba ny hoe fizarazarana ny nofokena amin'ny tapiavanana ny t-shirt zay fitaka be vava amitahantsika ny vahoaka zay hoentintsika rahatr'izay rehefa tonga mby tonga eo amin'ny fitantanana ny fireneny sika ary arahantsika mahita fa zao ny saran'le 10,000 nomena na le ray alina zay tsy mahavita anao ndray andro akory saran'le t-shirt menanao zay tsy naharitra anao raha 3 volana de rovitra fa rehefa aveo de zao ka ireny zavatra reny tokony jerena akaiky zay no mahatonga anay hoe mitady an'izay accord politika hijerena akaiky an'io anatin'ny fangaraharana tanteraka mba hitovizany zoan'izay mpifanandrina sy mpifaninana ao anatin'ny politika mba hisin'ny fifidianana madio sy ankatoaviny rehetra ary tsy nisy fanilikiliana de eken'ny be sy ny maro ihany koa ny valiny fa raha tsy zay de toy ny teo aloha ihany no miverimberina de tsika rehetra ihany miara-misaka ny vokany avy onoa ahoana nefa ny fijerinareo ny seni zany ny seni moa hatramin'ny nandrafetana azy hatrany amboloha amin'ny fijerin'ny maitso de mahita zay hoe misy zavatra kely mandringa ihany satria ohatra na ny ataoko hoe ireo ny mpitsara fa ao anatin'ny mpitsara mba misy ihany tokony anatrika ao anatin'izay ny solotenan'ny mpilalao zay tena mpilalao fototra mahalala tsy hoe akory tsy mahalala na tsy mahay ny mpikambanao amin'ny senita fa misy olona ao olona tsy andray anjara amin'ny fifidianana izy nefa ny ao anatiny marina hoe mety anatina société civile izy na fiarahamonim-pirenena izy na mpitsara izy na ohatra zany fa mba tokony isy zay zao de vita hoe lesokaray zany tokony isy solotena ny antoko politika manaramaso ao anatin'ny zany rafitra izany eo amin'ny fomba fiasa ihany koa de efa misy lesoka maro be indrindrandrindra moa na le anarany ary hoe vomira maleo tena maleo tena ve zareo fa hatreto aloha tena mba hoe amin'nitsiny le fahaleovatenany senita zay tsy tena mbola mipetraka tsara matsikaritsika indray na ny vola hoentin'ny senita miasa ary any ohatra ny mbola misy andrandrasana tsy moramora avany amin'ny gouvernement mba ny teti-bola mpanjakana mbola ohatra misy adihevitra kely hoe ahoana ny senita ka izay rehetrarehetra zay dikan'izay tsy mahaleo tena mihitsy ilay senita fantatritsika nefa fizany voly zany anisany manana ny heriny zany rehefa tonga ny lalao goavana satria ny vola no araviravy eo na no ampifilafilany eo na misy zavatra mihitsoka sy tsy mandeha mihisatra rehefa tsy tonga ny vola na misy azo anaovana takalo hoe alefaso fa raha mandeha io ty zavatra ampanaovana ity de milatsaky ty vola miraviravy ty zany rehetra zany tokony apetraka mazava no zany hatreto tena raha amin'nitsiny de tena mbola mazava fa tsy feno tanteraka zay fahaleovatena ny senita zay ny seni zay misy ny fikasan'ny mpitondra moa teo aloha teo tsy fantatra ny faraniny amin'ny hoe anovana tsy ny lalam-pandrenana fotoana zay hoe anovanana tsy na lalam-pandrenana zay hoe am'izao fotoana zao ny fanitsiana lalam-pandrenana ne ny zavatra tsara raha ohatra ka hoe anao fanitsiny anao hitondro amin'ny tsara fa tsy jerevanao ny tombontsoa manokana na fitiavatena na fitiavakely fa raha ny tombontsoa ambony ny firenena zay dradradradraina lava eto amintsika ny jerena
tena nanomaintso raha makasitraka raha anao fanovana fa raha le misy kajikajy politika sy zay fitiavakely zay a de tena mitsipaka tanteraka an'izay ny maintso ny fanovanan'io koa de zay tokony mangarara ary tsy atao tery vaimanta na tereko masaka io fa mila mandeha miandalana mila mpahafantarina ny olo-pirenena de zay vao alefa le fifidianana référendum fa matetika nitranga teto amintsika de zay tereko masaka 2 volana 3 volana eo iova ho ny lalam-panorenana manontany ianao mamenatra indraindray a olona ataoko hoe mpitondra eto amin'ny firenena ny sasany parlementaire olon-dehibe olona mpanao lalàna hoe fa inona ny tena votoatiny inona zao fa be dehibe ny tsy malala ary ndraindray ary misy olona ataoko hoe matsikaiky nefa mampanongo tena ihany hoe tao anatin'le komisiona namolavolan'le lalam-panorenana fa asa moa tsy fantatra hoe inona zany nataony tao sa akamakama de misy finanana anao de napetraka fa na izy ary tsy mahalala n'le tena votoatiny maika le olo-pirenena malagasy any fotony ary ambany vohitra zay tsy mahay manoratra abidi akory ary hozarainao ndraindray hoe ty le votoatiny misy mba manaonao ratsy ihany eny fa mbola miteny frantsay ny zavatra omenao azy zany zavatra any zany lesoko avokoa ny manarina nefa tsy hoe moramora io tsy vita fa zay a mba rehefa manao zavatra tsika de zavatra mendrika zavatra sahaza malagasy no aroso de raha zay no atao tena ny maintso ary tena makasitraka an'izay ka na fifidianana moa zany na fitsapaka evibaoka no atao anisan'ny olana goavana miverimberina foana eto amintsika ty resaka lisy-pifidianana ty manana tolo-kevitra ve nareo ny maitso asan'ny Madagasikara momba azy io ya izy io mo resabe foana tokoa nisy fotoana ary teo tsy ny maintso rehetra fa ny malagasy na ny tany hoe fa efa eo amin'ny 520 sa firisan-jato no efa mipetraka de mifampanontany tena io le fangafa tany aminay fa nisy nandondona tao aminareo ngany mpaka ny mpanao recensement ny maka ny lisitry ny olona mpifidy dia izy io a efa nanana volavola kevitra mihitsy ny maintso rehefa naroso tany amin'ny antanatohatra rehetra mahakasika zany a momba n'izay hoe fanisana ny fanatsarana ny lisitry mpifidy atreto moa mbola tsy hitanay ny tena fiantraikan'le izy tsy ny asa fa zahay anefa de tsy mitsahatra manentana ny mpikambana ao aminay ary manentana ny olo-pirenena koa hoe amariny foana aloha voalohany indrindra jereo ny anaranao hoe ao anaty lisy-pifidianana ve de faharoa manentana ny mpiaramonina rehetra eny fotony hoe jereo a le olona rehetra ao anaty lisy-pifidianana ve a sika rehetrarehetra ao amin'ny fokotany misy atsika na mivohitra misy atsika satria ao koa indraindray misy lalao ratsy de efa anentanana ny olo-pirenena zay any manko matetika de efa anisan'ny singaray entina miady ho an'izay manana eritreritra anao lalao maloto de efa anentananay a ny olo-pirenena rehefa efa anisan'ny narosiny maintso zany eo manko mahatonga mametraka hoe io fanisana ny fanamboarana ny lisy-pifidianana io tokony miainga ny fotony maintso moa rehefa miasa de zay foana miainga ny fotony fa ny anay tsy hoe parachutage na zavatra rotsaka avy aty ambony satria ny mponina rehetra eo amin'iny faritra iny ihany no mifankalala iny malala hoe raha any nefa mpifidy raha any nefa ampitoana fa efa elaela zanaky raha any na to efa nitsaraina maramila nefa tsy ao de mba afaka mifampikitika fa ndraindray ohatra ny misy lisitra tsy fantapantatra miainga amin'ny hoe lisitra taloha nefa lisitra taloha koa tsy de lavorary ireny zany efa ao anatin'izay asosikevitra narosiny maintso zay daholy rehefa nisy moa nambaranay ihany eny amin'ny fampelezam-peo ny anao manjery rehetrarehetra teny mahakasika an'izay volavolan-kevitra zay ny parlemanta moa zany ao anatin'ny fotoam-pivoriana amin'izao fotoana zao a raha tsisy ny fivavahana andrinika ny teti-bola moa zany drareo atoato a aminareo zany teti-bola mpanjakany zany tokony ho inona ny lara-pahamena raha hoan'ny toko maitso asan'ny Madagasikara ya ny lara-pahamehana moa zany raha tena ny zava-misy ainatsika ankehitriny de tena lara-pahamehana ndrehetra satria latsaka katereny sika misy anefa ny lara-pahamehana ny lara-pahamehana zany hoe ny tsy tena makasika akaiky ary aingana ny io fiainan'ny vahoaka satria moa ny maintso le mifototra mahaolona de mazava ho azy misandrahaka zay makany amin'ny resaka le ohatra somary mandeha ihany hoe tontolo iainana fa izy fa nazavaky teo fa ny olona miteny hoe tsy lahara-pahamehana ny tontolo iainana fa ny tontolo iainana tsy le mamboly azo ihany fa na io varoantsika io miaingany amin'ny tontolo iainana io etsy andaniny ihany koa de mila petraka tsara amin'io io zany tena tsy dinidiniana fahoany ary anaovana antso avo an'ny parlementaire anaovana antso avo an'ireo parlementaire mamaky gazety sy manao scrable tena jereo akaiky
jereo akaiky satria noavin'ny firenena ny tena ao voakitika ao anatin'io, noavin'ny taranaka ny apetrakitsika ho an'ny taranaka ny jerena akaiky, ary ianao zao manataranaka, za zao manataranaka, samy marary amin'ny taranaka isika ary noavin'ny firenetsika, ka eo mba angatahana hoe ifatoy lalina de jereo farito ny tena lahara-pahamehana, fo any maitso moa de zay ny lahara-pahamehana, akoatran'ny hoe fa ny ainatsika manontolo de lahara-pahamehana daholo noho zay hoe toerana misy atsika katerena zay. Ny atoko maitso asan'ny Madagasikara tsy hivina ihany koa moa zany fa ao anatin'ny armada vovonana ahitana ny mapara, ny avana, ny arakisika, eo ihany koa ny atoko malagasy miaramainga, ary nareo mbola voatazana ve le hoe anolotra candidat tokana amin'ny fifidianana filoham-pirenena, tsy matahotra ve ny maitso difotra ao anatin'ireo antoko ireo raha tonga amin'izay hoe candidat tokan'izay? Ya, voalohaloha zany mbola voatana ny armada de araka lazaina teo antoko 5 zay samy manana ny filoha-pitarika. Ny maitso moa de Andriamatoa Alexandre Georget zao no filoha-pitarika, samy manana ny foto-keviny reo, samy manana ny koto-keviny, fa misy vina iraisana, zay ny nananganana ny armada, misy vina iraisana hitondrana ny firenena, ary olon-dehibe ny fanaiky tao ny fanao velirano mino ary nataoko hoe na tsy ino fa tsy hisy mihitsy zany hoe fifamadibadia ao anatiny, satria mafy matoa tonga am'izao hoe feno efa taona ny armada am'izao fotoana. Ny fanaiky tokoa fa hanolotra candidat ray nametraka fepetra teo moa hoe ny filohana antoko no ataony no arotsaka zany am'ireo 5 reo de apetraka le fepetra zay mafeno an'izay fepetra zay nataoko hoe olon-dehibe ny fanaika, lehilahy lehibe ny fanaika no ny fanaraka mbola mipetraka zay, ary akoatran'ireo ataoko hoe pitsopitsony madinika amin'ny fomba fiasa. Ny armada de tena mbola mijoro ary mbola ataoko hoe mbola solidaire tena mafonja tsara ny fiarahana. Ny fomba fijery efa ataoko hoe na samy manana ny foto-keviny fa efa mandeha any amin'le vina ray ny vision tokana, inoko fa tsy hisy mihitsy ny fizarazarana ny hoe difotra ny antoko maitso ao anatin'ny armada, tsy apetraka mihitsy zay hoe difotra na iza ny difotra. Eo raha teo ny antoko ao anatin'ny armada ma ny raha antsika mahita tamin'ny fifidianana, fa ataoko hoe tao nisy ny candidat nahazo ny laharana faharoa tamin'ny fifidianana, nisy ny nahazo ny laharana fahaefatra, ny antoko maitso anisan'ny nahazo laharana taty aloha teo anatrehan'ireo candidat marobe. Dikan'izay raha ndray mijery aloha tsisy difotra ao, ary ny fomba fisainana sy ny fomba fiasa ao anatin'ny armada de zay tsy misy difotra ao fa zay miletika sy tomina, zay misitona tsy antonana mafy koa iletika. Ny tiako tena tsy niresaka hoe difotra na sarona na tsy hita ao anatiny tsy hisy eo, fa antoko samy manana ny maizy azy ary nefa mahay miasa mirindra, fa tsy hoe samy manana ny maizy azy de samy milaza azo babany avokoa de mifanindrinindrina mifampitsipaka ao anatiny, fa tena mbarako matoa tonga amin'izao fahefa-taona zao ny armada de nirindra tsara ny fiasa, tsy nisy ny fanipaka, tsy nisy ny fanarona, tsy nisy na tsiaro hoe sarona, tsy nisy na tsiaro hoe nisongadina, fa tena miaraka. Ary hatreto de anao karazana conclave rehefa kelikely eo anendrenany zay tena candidat ho aroso. Raha neny maitso de arahaba soa arahaba tsara, ny maitso no toanana, raha neny arakisika na neny mapara na neny avana na neny MMM de arahaba soa arahaba tsara foana ny maitso, satria zahay de ray hatreto ary ray hatrany amin'izany fifidianana zany. Amaraparana antsika azy ny fijerinareo ny raharam-pirenena amin'ny akapoeny de ny vahaolana avy aminareo, satria raha mijerena mahimaika tena latsaka katerena ny firenena. Ny latsaka katerena de tena latsaka katerena rehefa ataoko hoe misy efa maro ary angamba ny leo mihitsy miteny an'izay. Tsika nefa tsy hoe latsaka katerena de hipetra-potsiny de hijery fotsiny, fa matoa ny maitso ny asa hatramin'izay, matoa ny armada nanao ny asany dia mikatsaka zay hoe ivoahana ao anatin'izay fahalatsahana ny katerena zay. Ny maitso de tsy mitsahatra manao ny mizaha sy mikatsaka ny fomba rehetra hialantsika amin'izay, ary anisan'ny ray amin'izany moa ny fanatanteranay ny dina-piarahamoniny maitso hatrany na mbola tsy eo amin'ny fitondrana raha ny maitso. Ny anay moa nataony hoe dina-piarahamonina mihitsy le projet de société, nataony hoe dina satria ifamatorana amin'ny mpikambana ary ifamatorana amin'ny malagasy. Etsy an-daniny koa de tsy mitsahatra zay mitondra trano ny sosikevitra entina manatsara an'ity firenena iombona an'ity. Zany hoe ny antsika zany ny maitso tsy miandry hoe tonga amin'ny fitondrana zay vao hitondra ny programme anasany,
fa natseo ary zay de efa mitondra ny programa efa manao asa ary indraindray ary zay sadaikatra satria misy asa ataonay a kanefa rehefa tena jerena asa tokony ataon'ny fanjakana de lasa misalasala de mihera amin'ny fanjakana indraindray moa rarana tsy atao le izy de mipetraka tsara zay a manao zay atreo amin'ny anjara tandrify anay satria misalovana ny anjaran'ny sasany kanefa nazanona tsy zany a ny hevitra koa zany aroso mba hahafahana mandroso an'ity firenena mampandroso mba hialatsika amin'izay falatsahana kateren'izay a de ny vahaolana voaloha de zay ny fandraisana andraikitra hatrany amin'ny faratapony indrindra any amin'ny fitantanana ny firenena io ny ray aman-dreny rehetrarehetra na ara-panahy na ara-piarahamonina na ara-drazana rehetrarehetra de mandray andraikitra hatrany amin'ny rehetra ny zanaka ny olo-pirenena de mila mandray andraikitra de ny fanehoana n'izay ataoko hoe modely zay indrindra ho an'ireo ray aman-dreny ireo na ara-pitantanana ny firenena na ara-drazana na ara-pinoana fametrahana modely fa oka tsy sika any amin'ny lohany ny anome modely ratsy de ny farany izay fitantanana mangarahara zay a sy ny bonne gouvernance tsy fahampiny zany any ny mahatonga an'izao de mila apetraka zay ataoko hoe bonne gouvernance de ny transparence zay mialatsiny fa mihindrana teny vahiny fa ataoko hoe fahaiza mitantana sy ny fangaraharany zay ny tena hitako hoe vahaolana be mivoaka ho azy le hoe modely tsara avy any ambony de isika olo-pirenena koa de mandray ny andraikitra tandrify atsika foana azakivy zany ry malagasy na tsisy vary ary azakivy na kivy na misy ny aretina ary fa raiso foana ny andraikitra tsika raiso ny adidinao a fa zao nefa fandraisana io fa tsy andro fifidianana ary aza manaiky resy fa rehefa resy tsika matetika de voavidy amin'ny 5,000 ariary vaovao na ndray alina ariary vaovao de manjary lasa ny safiditsika nefa mijereo den'izao no napetraka ho an'ny taranaka zay ny hitako vahaolana misaotranao teto amin'ny fandarana ambarao ny teonivon'ny bureau national ny atoko maitso asan'ny Madagasikara raha tafika dia manolotra ny fisaorana ny fandaharana dia manolotra ny fisaorana feny koa an'izay nanaraka ary mbola mampahery hatrany ny vahoaka malagasy mampahery hatrany ny maitso rehetra dia mbola mamerina ihany koa ny findrehana mpanajana tamin'ny fahalasany filoha teo aloha professeur Zafy Albert ary mitondra trano ny fampaherezana ho an'ny fianakaviany rehetra misaotra tompoko mametraka ny madrapitafa amin'ny manaraka andriary ny fandarana ambarao veloma tompoko